Eo amin'ny raharaha fakanakeriny tany Toamasina kosa indray dia nanatanteraka valandresaka momba ity raharaha ity indrindra teo anivon'ny polisy pirenena io tolakandro io. Teboka maro ny tsipian'izy ireo nandritra izany ka isan'ny nomarian'izy ireo ny tsy fananan'Andriamatoa Arlan fahefana isambotra olona sy isava-trano. Voaresaka ihany koa mandritra izany momba ireo olona voaroy sy voatontona tamin'ity raharaha fakanakeriny tany Toamasina ity. Arao avy hatrany ary ny sary. Olona misa folo no ho atolotra ny fampanoavana, folo hafa kosa mbola tadiavina. Ahitanareo ho chef de gang, ka isan'izany Stéphanie, Veniste sy Sola, hoy ny taleny police judiciaire ny commissaire Andrianirina Alain Bruno, raha nitondra fanampim-baovao mikasika ity raharaha fakanakeriny tany Toamasina ity ny tena. Misy lehilahy, misy koa vehivavy zay tena malaza satria isaky misy fakanakeriny dia voatonona foana vehivavy io. Stéphanie ny anarany. Dia tsara ngamba fantatra amin'ny mpanao gazety fa ngamba nareo tsy vahiny amin'izany anarany izany fa samy efa haino an'izany anarany izany daholo. Efa amoahana avis de recherche moa izy zao hiparitaka ary efa miparitaka any ny avis de recherche mikasika anazy. Tapitra ny fotoana ara-dalàna azonay hitazomana an'ireo olona ireo. Noho izany dia ho atolotra ny fampanoavana izy ireo mba andraisandreo ny fepetra mikasika azy. Tsy noho inona ny vonoana velively kosa i Fredo nandritra ny fisamborana azy tany Toamasina ho hiatrany ny polisy pirenena. Ny baboka ary nilaza ny marina kosa i Lejo izay tratra tany farafangana ny 17 janoary lasa teo nandritra ny fanadihadiana natao taminy. Niaiky tanteraka izy fa anisan'ilay fikambanan'Anjola nanao an'io fakanakely io ary tsy io ihany ny fakanakely efa nataony efa maromaro eo amin'ny telo eo tao Toamasina. Miaraka aminy tsy misaraka aminy le Fredo zay lazainy fa patronany sy mpanomeny vola, mpanomeny baiko. Fantatra ihany koa zao fa olona mpamerikeloka ary misy mbola manefa sazy any amponja mihitsy aza ireo olon-dratsy na vandoza. Ny tao anisan'izany olona lefa mifonja, lefa migadra na any Toamasina na aty Antananarivo kanefa mbola mivoaka manao manatanteraka asa ratsy toy ny fakanakeriny ohatran'io. Misy moa ny olona efa voasambotra, misy kosa mbola karohanay amin'izao fotoana izao satria mbola ao anatin'ny tambazotran'ny Jola io dia mbola ao anatin'ny fikarohana tanteraka izay amin'izao fotoana izao. Tsy manana zo ilaza fa afaka misambotr'olona kosa ny dadany Arnaud amin'ity raharaha ity ho hiatrany ny polisy pirenena satria tsy andraikitry ny olon-tsotra izany. Voalazan'ny commissaire Andrianirina Alain Bruno talehan'ny polisy judiciaire hatrany fa nifandray tamin'ny alalan'ny antso Tarby tamin'ireo mpankakerin'ny ihany koa i Fredy na dia mbola voatazonao amin'ny hivonjany tsy afahaza. Mikasika ireo Kalaknikov misa 4 tratra tany Toamasina, grenade offensive 2 sy bala misa 720 dia nilaza ny polisy judiciaire fa fantatra ankehitriny fa tsy han'ny fianakaviamben'ny polisy ny basy araka ny marika famantarana tsikaritra ary tazomina any anivon'ny état major anaovana fanadihadiana izy ireo ankehitriny.